Ilay mpiazakazaka naratra dia récrédement no ivony tantara. Tamin'ny Barcelone izy nanao ny hazakazaka efa-tsato metatra no nanomanantena. Nandritra ny fotoana lava be izy no nanomana satria mba nieritreritra hoe mba hahazo fahombiazana, mba ho hibata ny larana voalohany mihitsy tamin'ity hazakazaka olympique tamin'ny Barcelona ity. Dia izao rehefa nanomboka ny hazakazaka izy 2 minitra tao anatin'ny fihazakazahana dia tapaka ny ozatra tao amin'ny feany tao. Ary rehefa tapaka ny ozatra tao amin'ny feany tao dia tsy afaka nanao intsony izy. Ny hazakazaka ingana amin'ny mpitsabo mba hamonjy azy tamin'izany fotoana izany. Dia nandresy lahatra azy mba hiala. Fa namaly mafy mihitsy izy ary tsy nety mivoaka tao anatin'ny kianja. Dia nitsabony ny mpitsabo fotsiny ihany ny ratra izay nahazo azy dia navelany teo izy satria tsisy ny nahazo atao moa izany. Ny hazakazaka ny rainy jima io izay namonjy azy tamin'izany fotoana izany. Nandresy lahatra azy mba hivoaka kanefa tsy nety ihany koa izy dia nandray ny tanany ho eo amin'ny sorony dia niara nandeha tongotra moramora izy mianaka mba hamita ny hazakazaka efa-tsato metatra izay ny fananany direct amin'izany fotoana izany. Dia rehefa nandeha ny hazakazaka moramora izy dia tonga teny amin'ny tsipika farany ihany noho ny farany. Nitsangana ny olona rehetra mpitazana ny olympique ary nitehaka tsy nisy ohatr'izany satria tonga hatramin'ny farany izy na dia naratra azy. Adiny teo ilay laharana voalohany tamin'ny fihazakazahana fa tao tany amin'ny direct daholo indray ny maso ny mpanaram-baovao rehetrarehetra tamin'ny fotoana io. Ary nandritra ny vanim-potoana rehetrarehetra dia nitantaraina foana ny hazakazaka izay natrehan'ny direct izay nienjery izy kanefa nanao hatramin'ny farany tamin'ity tongotra. Ajanontsika eo izay tantara kely izay. Fa andray lesontsika eo amin'ny Hébreu 12 andiny voalohany manao hoe areoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahan'ny filokana napetraka eo anoloantsika izao. Soratra masina amin'ny teny an'izany hoe mihazakazaha amin'ny faharetana. Itsika io izany tahaka ny mpiazakazaka eo amin'ny fiainana fa izao amin'ny faharetana no tokony hiazakazahantsika na ara-nofo na ara-panahy dia misy hazakazaka foana tsy maintsy atrehantsika eo amin'ny fiainana andavanandro isanandro. Misy hazakazaka tsy maintsy atao fa izao raha sendra mba mienjery ianao, raha sendra mba solafika ianao, raha sendra mandalo olana ianao, raha sendra mandalo fahakiviana ianao, iny izany ilay ohatran'ilay ratra nahazo amin'ny direct iny. Nitsangana ianao aza manaiky hiala eo ambonin'ny kianja izany mihitsy ianao fa mandehana moramora hatramin'ny farany. Tsy ratsy akory ny hoe tonga aloha fa ny tena tsara indrindra dia tonga hatramin'ny farany. Dia tsaroviny tantaran'ny direct manao hoe na dia naratra aza izy dia teo ny rainy niara-ny hazakazaka tamin'ny moramora teny dia tonga hatramin'ny farany izy. Ilay Jim dadan'ny direct dia maneho an'i Jehova iny. Eo anilanao foana izy. Miara-mihazakazaka aminao izy. Miara-mandeha aminao izy. Ary satry indrindra ny ahavitanao hatramin'ny farany ny hazakazaka izay natomboka ao hatrany amin'ny voalohany. Dia izao tsarovy ity teny anankiray eo amin'ny Galatiana 5:7 manao hoe fa amin'ny fotoan'andro no hitsinjanao ny vokany raha toa ianao tsy sasatra. Izany hoe ny fisasarana rehetrarehetra zany, ny ezaka atao rehetrarehetra zany dia tsy maintsy misy vokatra jinjaina any amin'ny farany. Ary jereo ilay farany ary aza mijery fotsiny ny ratra kely sy ny fanahitainana kely eny am-pandalovana eny fa mitsangana ianao fa dia mandehana hatramin'ny farany ianao. Dia Matthieu ihany koa nge miresaka an'izao ny 12 ny 2:20 manao hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ianao fe tsy te ahomby, ianao fe tsy te hatratra ny tanjonao inona ny mampiferitra ianao fotsiny amin'izay ratra izay mety nandalo ny amin'ny olana kely izay mety mandalo ny fahakaviana kely, ny fanenjehana kely sy ny sisa mitsangana ianao tohizo hatramin'ny farany ny hazakazaka izay nataonao. Tsy ny tonga voalohany akory ny ratsy fa ny tonga hatramin'ny farany tsara indrindra. Hitanao mandrakariva Jehova hivavakantsika ho anao. Jehova misaotra ny amin'ny nahafahana mifampahery teto. Manaraka sy manjo izany ny tsirairay avy ingany mba hahery na dia misy ary ny fahakaviana kely, misy ny fianjerana kely, misy ary ny mety ratra kely ary misy ny mety hoe alahelo any anaty any indraindray fa ingany mba hitsangana ny tsirairay avy ka hiaraka andeha hamita ny hazakazaka hatramin'ny farany ka ho tratrany ny tanjona rehetra izay tratrarina eo amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.